Pasateurany Joshua no mandroso indray tokatranon-tsika ny amin'izao izao mitondra ny fampianarana larana faharoa ambin'ny folo izay hoe avy any amin'ny devoly ny rafitra monoteisme izany no resantsika indray androany mbola avy any amin'ny devoly ihany koa zany aventsika indray zany ny ten'Andriamanitra aloha fa misy teny mena dia aoriana izay tsika hivavaka fa mba mety kely alohan'ny vavahaditsika ity teny ity hoe patady dy mihitsy ity ten'Andriamanitra ity aloha hoe Jaona voalohany mialohan'ny vavahaditsika dia petrakintsika mihitsy ity no mbo tonga sainareo hoe mba jereo tsara nge ny zahatra mahazo Jaona faharoa andiny fahasivy io zany apetrakintsika dia hivavakantsika amin'ny fiarahantsika ety indray efa keo nge ty Jaona faharoa andiny fahasivy zay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianarana Joshua dia tsy manana an'Andriamanitra fa zay mitoetra amin'ny fampianarana ihany dia izy no manana ny zanaka zay no entintsika rehetra mieritreritra dia nataontsika ary hivavaka amin'ny tata Iavasy Joshua hanamarina ny teny hanaporofo ny hatsarana dia mamerina ny fiarahabanantsika rehetra tokatrano ireny tena ka ny ambasadeurany Joshua Ziadia no mandroso atokatrantsika ny amin'izao fotoana izao ny fampianarana moa zany dia hoe avy any amin'ny devoly mihitsy hoe rafitra monoteisme io ary izay rehetra monoteista rehetra rehetra zany moa dia tena hoany amin'ny fahavereza satria izay le nivaketsika teo hoe na izy izy mitarika fa tsy mitoetra amin'ny fampianarana Joshua dia tsisy Andriamanitra ary ny ahafantarana fa tsisy Andriamanitra ao mpanoty izy rehetra rehetra ao ary mpitandrina didifolo ny atao hoe monoteisme indray zany ahoana indray ary ahoana ny ilazana fa tena avy any amin'ny devoly koa hoe rafitra anankiray io satria ny anazy indray hono dia izao araka ny vaninandro noho le izy ventsika indray ny sary sary mantsy ny tena mitondra betsaka an'ilay zavatra zany io amin'efa voarantsika sary ty raha sy diso aleotsika haka ny sary ain'ity aloha dia rehefa tsika any amin'ny arsiva tsika any ty mba hamora ny fanazavana ka tsy hiverina sary matetika tsika rehefa avy eo fa misy ka misy io leo raha saotsika efa misy hoan'io miteny mihitsy ny ady efa misy le izy dia hijerevantsika ary hoe ahoana ny fipetraka le an-jareo monoteisme zany ny en-jareo indray dia tahaka an'izao ny en-dry zareo arakaraka le vaninandro le izy tamin'ny voalohany iny raha mbola tsy tonga ny ilay zanak'Andriamanitra mbola tsy nankaty zany dia ny anazy zany tena ndray ihany no egalina ny zanaka egalina ny fanahy masina FM le fanahy masina zay io ihany ny en-jareo zany karakaraka ny vaninandro ao izy io dia ity ray ty hoany tonga dia ty nanao amin'ny testamenta taloha ao amin'ny testamenta taloha ny domaine dia ny ray hono tao tamin'io fotoana io dia ny zanakandray hoany ao amin'ny vaninandro natongavany Joshua amin'ny testamenta vaovao indray testamenta vaovao dia ny fanahy masina kosany ny tahorinany Joshua rehetrarehetra zany ataoko eto ambany etony azy tahorinany Joshua zany hoe rehefa laza zany Joshua kanetsika moa Joshua dia apetraka Joshua fa ny zareo moa Jesosy ny tena marina fa fampianarany démonie aleo misy ataontsika hoe Jesosy satria Jesosy nataony zareo taorian'ilay zanak'Andriamanitra fotsiny zany taorian'ilay zanaka zay zany hoe eto zany dia nampitoviany zareo indray ny ray egalina zanaka egalina fanahy masina hitantsika tsara nefa tamin'ilay fampianarana teo fa tena samy hafa mihitsy ny ray sy ny zanaka satria ny ray dia naniraka ny zanaka ary ny zanaka naniraka ny fanahy masina noho izany tsy mety hitovy mihitsy iny reo zay no demontretsika kanefa tsika andeo jereva ny ray sy ny zanaka ty moa zany dia somary fohy kely ty fampianarana ty fa tsy lava ary mety ho lava ihany nefa fa arakaraka an'izay misy eo ny zatra misy zany dia izao tena fampianarana tena tsy izy mihitsy ny ty satria rehefa nazavaina ny fanazavana tamin'reto olona reto dia nylazai ny ty sary ty fa io izy ilay voalaza rekatra amin'ny bokin'ny apokalipsy trany dia ho any amin'ny bokin'ny apokalipsy tsika dia ty zanaka ty hony araka ny fampianarany zareo tsika aloha hiverina kely maro sarera aiza no misy an'ilay izy izy
amotsy tsy mbola misy saripetepety fangamo irery tena ity rery ny sary ao zany de aleo aventsika izy aleo zany averina noratra mihitsy zany e ty aloha ataontsika sary anankiray a de hoe am'zareo ony a ity ray teo rehefa tonga tany aleo laiko sary ty aloha de aloha iverinako io zany le fampianaran zareo a hoe ny lefako miadana mihitsy fa tsy mainka atsika fa tsisy mamaika atsika ko eo fanao sary anankiray mihitsy iny a de reo iny tavelany iny asoritsika zany iny aloha zao ne ny zareo monoteisma ataontsika sary de azonareo tsara izy le ataontsika verina foana zany ny sary ny ray ihany ony a no egale zanaka zao zany izy izy za fiandriana dada iava io de jereo nge ty hevitra mpitolo be ty e benonareo nge ty ty zany le dada iava io ataontsika sary de azonareo tsara mihitsy ny izy iny na te monoteisma izao de ty moa zany ataontsika hoe mitazona boky izy zany efa aveo de le zanaka am'izay eto a tazona le ina moa tazona le boky ataontsika maintsomaintso ny boky eto le zanaka mitazona le boky zany zao de zao ny ataon'le monoteisme hoe satria mantsy eo efa any amy lanitra ny lanitra ty sary ty aloha so ataontsika hoe ciel des cieux io a ciel des cieux anefa any amy lanitra lanitra zany ty histoire ty fa any amy ciel des cieux de am'zareo monoteisme ony a de rehefa nakany amy lanitra lanitra io zanak'io a de miseho amy maha olona anazy zay mihitsy le frazany zareo fa io dadan'io ihany io io a ty andriamanitra ray ty ihany io fa satria andriamanitra io ray ihany fa miseho amy maha olona sorataketo mihitsy zay teny zay hoe miseho zany no mba inaza zareo amin'ny maha olona ony maha olona zay ka raha miseho amy maha olona anazy izy a de mba mitombona ve zany sary zany satria ary ny olona ao anatin'ny monoteisme de mazava efa tena mitandrina didi folo ihany koa izy mbola ao anatin'le hoe Deutéronomia toko faharoapolo andininy fahatelo Deutéronomia 23 zany système zany zany de mbola anatin'ny didi folo a satria le didi folo miteny hoe aza manandriamanitra fa tsy zarery ihany a de araka ny Deutéronomia 23 ray exodosy a toko faharoapolo a andininy fahatelo apetraka tsika tsara araka ny exodosy 23 zany a de mipetraka mihitsy ny zany ony fa tandrana didi folo izy noho ny amin'io sary io satria maninony manery foana izy fa tsy maintsy anakaka foana andriamanitra de vokatsy le exodosy toko faharoapolo andininy fahatelo zany nosatatsika tsara ty fa diso le soratra exodosy toko faharoapolo andininy fahatelo tsara nga mandeha whatsapp eo akisaka ary amin'ny droite edy de tsy voakasika le toko sy andiny ndraiky izy le akisaka kely eo de raha amin'izy zao hevitra zao zany a de milaza zany zareo fa hoe anankiray foana andriamanitra fa raha ity olona ny seho ty ona zay tany amy lanitry ny lanitra de amy maha olona anazy io fa andriamanitra ihany io ray foana hoy zany io andriamanitra io nitianjareo apetraka de apetraka tsika kely tsara moa zany zay teny zay hoe am'jareo zany a ray io andriamanitra io a fa miseho amin'ny endriny samihafa fotsiny a de ty moa zany tsika tsy miditra am'le fanamasina satria ato raha de fa manana problème hoe ray foana hoany io andriamanitra hony de ray ihany zay am'andriamanitra ray anazy a de izy ihany no nidina taty rehefa tamy voalohany a de iny zanak'iny ihany no ny ray ihany koa rehefa aveo a de iny zanak'iny ihany koa ny fanahy masina rehefa aveo a de zany hoe ny fanahy masina ihany ny egala ny ray tena zavatoza mihitsy satria mandika an'le lalàna nampianarantsika tao amin'ny fampianarana larana
faraiky ambin'ny folo iny tena nandika mihitsy ny an'le fampianarana larana faraiky ambin'ny folo mihitsy le izy zay milaza fa ny ray de naniraka ny zanaka ary ny zanaka naniraka ny fanahy masina ka nahoana moa zany no hitovy izy ireo de efa lala tsy marina mihitsy fa ity resaka any amin'ny hoe rehefa tany amin'ny lanitsy lanitra ty de lazaina fa hoe anankiray any io satria amin'ny maha-olona anazy no nisehony teo satria hitantsika mihitsy fa tena olona io zanak'Andriamanitra io hoe hita hoe io ny zanak'olona io ny zanak'ondry de satria moko le zanak'ondry olona zay le izy zay ny zanak'ondry de tena olona mihitsiny izy satria amin'ny mahazanak'ondry azy de izy le nivonoana de zay amin'ny mahazanak'ondry anazy io natao fanatitra eo rahatrehan'ny dada iava azy de natao zay na hoe mahatonga zanak'ondry fa io zanak'ondry io nefa de tsinona fa olona zay azavena tsara amitsika angama zay hoe io ihany ny atao hoe zanak'ondry ary io ihany ny atao hoe zanak'olona zany ka io Yahosoa io mihitsiny io mihitsiny atao hoe olona tena olona mihitsiny izy io zany ka raha milaza ianao fa Andriamanitra io fa ngamo moa Andriamanitra lasa olona indray io avaka atsika tena Andriamanitra zay hijerikana zay mihitsy tsika aloha de karaka kely zay vitsika tsika aloha ato amin'ny tenin'Andriamanitra ato nijerevantsika kely vetivetika somary miandriany kely tsika zay afaka mijereva hatrany tsika direct any amin'ny écran fa iraino Andriamanitra ao amin'ny Timoty voalohany toko faharoa andiny fadimy Timoty voalohany toko faharoa andiny fadimy vakitsika Timoty voalohany toko faharoa andiny fadimy fa iraino Andriamanitra ary iraino mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Yahosoa ilay vohositra izay olona zany io Yahosoa io zanak'Andriamanitra io zany olona de ny fantena mipetraka ve fa ngamo io Andriamanitra io mety olona de vakitsika rika hatramin'ny nomery toko fafilo izy hoe Andriamanitra tsy mba olona ndray ka alohatsika ingire zay tena Andriamanitra zay nomery fily ngaman'io ao amin'ny bokyny nomery 23:19 Numéri 23:19 vaketsika inge tena Andriamanitra numéri 23:19 hijerevanareo mihitsy ny hoe ahoana moa mampitombona an'ity sary ity numéri 23:19 lalàna ato miteny Andriamanitra tsy mba olona nefa ny ahoana zany izy lasa olona ry atao lasa olona de hoe io ihany ny Andriamanitra ray numéri 23:19 vaketsika aminarany Yahosoa numéri 23:19 Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina nefa ny Yahosoa de tena zanak'olombelona mihitsy naterak'olombelona izy zanaka ny Mariasy Yosefa izy tena izy misy olona miteny hoe Mariam manarany niteraka ny Yahosoa io zany rehefa tenaraka ny teny ny Silamo manao an'izany de marahanareo tena izy tena mba mieritreretra ataotsika tena misy zatra tena tsy azoko mihitsy zany am'le olona milaza fampanaradian'io Andriamanitra marina Jesu nefa ny anarana fototra marina zany nke jereo anatin'ny baiboly katolika romanina zay anisany hoe original tamin'ny soratra masina io izy fa Mariangy iny soratany eo de mahita zay Miriam matampoka fotsiny eo satria mba am'izay de mba ampitoviana am'le anarana arabo le izy za manao an'izany fa tsy mety zany eny mety misy manana raha anarana mitotoy am'izany fa anarana normalina zareo de Maria zay azy tokony vavana ohatran'izany zay nge le mahavoan'ny olombelona hoa de io le tsy mahafaka ny fahotana anareo zay nanovanovany zatra tokony tsy ho very de any am'tsisy daolina le anareo zany fa io moa tsy didira atsika satria tsy de hoe mitondra famonjena le anarana fa matiako tenena fotsiny hoe mba mila mba mijery any am'le fahamarinana foana atsika mba sy de sodokan'le manao zatra tsy mandeha milohany ohatran'io dao vakitsika ry Andriamanitra tsy mba olona ka handainga nefa antsika mahita teo mihitsy ny fa lay Yahosoa de olona ony vakitsika tamin'ny soratra masina teo mazava zany fa tsy le Andriamanitra ray io tsy Andriamanitra ray zany io zanaka io satria
le Andriamanitra ray dia miteny mihitsy hoe za tsy mba olona zany ka andainga, ary izy mihitsy miteny hoe za koa tsy mba zanak'olombelona zany. Nefa ny ray Yahosoa dia voalaza mihitsy hoe fils de l'homme, zanak'olombelona, zanak'olona. Ary dia hitany zanak'olona ianareo zay ny soratra masina eny amin'ny raha olona ny teny. Haitomany azy ny fihena rehetra fa hitany zanak'olona izy. Nefa eto ny soratra masina teny hoe Andriamanitra tsy mba zanak'olombelona, nefa Yahosoa dia zanak'olona. Ingatsika jery soratra kely an'izay hoe zanak'olona zay, any mety tokony tsy andrininy antsika be dia be. Mba jerevantsika kely mihitsy le izy zanak'olona zany. Iny jerevantsika anazy tena mitombona tsara mihitsy. Be dia be moa ko le terme zanak'olona ato fa leo tena le mijanona miandry kely mihitsy aloha tsika fa hijery le zanak'olona mihitsy. Aleotsika ale ato amin'ny bokin'ny Apokalypsy mihitsy ny tiantsika ho jerena. Apokalypsy 14:14. Angambany hafa jerevantsika fa ty ohatra ny raha ny sarosarotra andreo indray ity fa loatra dia le mahitsy be mihitsy hoe Yahosoa mihitsy. Ty le hoe Yahosoa le zanak'ondry a, hitantsika iny fa le zanak'olona mihitsy a. Apokalypsy 1:13 io tiako jerevana amintsika. Apokalypsy 1:13 le zanak'olona zany hitantsika rehetra mihitsy izy zay. Ary teo voan'ny fanaovan-jiro dia nisy anakaiky tahaka ny zanak'olona, ny akanjo lava hatrany an-tongony sady ny fisikina mbolamena teo an-tratrany. Io le tiako tenena amintsika io. Io le teo hoe Yahosoa io. Dia ndoko io jerevantsika an'le izy. Apokalypsy 1:13 ty a. Hitanareo tsara fa Yahosoa io teneny io. Io jerevantsika mihitsy ny tohiny. Apokalypsy 1:13 io le 1:13 teo dia hidira amin'ny 14 tsika. Ary ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volony fotsy dia tahaka ny oram-panala. Avetsika mandeha. Ary teo voan'ny fanaovan-jiro dia nisy anakaiky tahaka ny zanak'olona, ny akanjo lava hatrany an-tongony sady ny sikina fisikina mbolamena teo amin'ny tatrany. Zany eto zany hitantsika hoe le zanak'olona zany. Izy io zanak'olona io a. Ary ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volony fotsy dia tahaka ny oram-panala, ary ny masony tahaka ny lelafo, ary ny tongony tahaka ny varana manganohano ohatra n'ilay voadio teo amin'ny fanendrehana iny, ary ny fentony firondroan'ny rano be, ary ny tanakitina fitenean'ny tany ankavanana izy, ary nisy sabatra maranitra roa lela nivoaka avy teo am-bavany, ary ny tarehiny dia tahaka ny masoandro mirapehitra amin'ny heriny. Ary nahita azy aho dia lavo tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony, zay dia atehatra amin'ny fehizina nendreha tamin'ny tany ankavanana ka na hoe aza matahotra. Izao ny voalohany sy farany. 9:20. Ilay efa velona dia ilay velona efa maty aho a, nefa indro velona mandrakizay. Eto zany le zanak'olona dia miteny hoe zay efa maty. Kaiza nisy Andriamanitra maty anefany. Io Andriamanitra raha io dia tsy mety maty mihitsy, ary tsy mety ho zanak'olona mihitsy izy. Feto moa zany resantsika aloha dia le hoe ilay zanak'olona dia Yahosoa, nefa neto misoratra masary amin'ny bokin'ny Numerika 7:20 teo milaza hoe Andriamanitra tsy mba olona. Zay aloha anankiray. Dia ne soratra masina hoe io Yahosoa io dia zanak'olona, hitantsika eto amin'ity Apokalypsy 2:21-20 ty. Nefa nisy soratra masina hitantsika Numerika 13:23 teo hoe Andriamanitra tsy mba zanak'olombelona ka anenina. Efa teny mifanipaka sady zany zay milaza hoe tsy olona io Andriamanitra io, nefa ilay Yahosoa olona. Mazava zany fa Yahosoa dia tsy mety hitovy amin'io Andriamanitra io noviana satria Yahosoa olona, ilay dada malala Yahova tsy olona.
Yahosoa zanak'olona lay dadamalala fa tsy mety ho zanak'olona zany hoe zay nampitovy an'ireo kosa zany a devoly koa zay nampitovy an'ireo ary tena ao anatin'ny sefer torany jiosy mihitsy manizigizina fa tsy olona izy na zanak'olona izy ka zay nametraka anazy olona sy ho zanak'olona zany a io Andriamanitra raha io nampitovy azy am'le zanany devoly zay nanao an'izany zay na toe devoly hitanareo am'izany hoe tena hoe manohitra ny soratra masina mihitsy le olona io le mbola vokatry ny rafitra didifolo hoe Andriamanitra iray ihany a mivoaka am'izay ny fahamarinana ny Andriamanitra zatra anankiray le ray izy ary le zanany koa nefa ny Andriamanitra anankiray izy rehefa ny saina am'izay reo anankiroa ny Andriamanitra mazavabe ivavana sy ampofana ao amin'ny hatsarana ary zay nanaraka an'izany fampianarana zany a afaka ny fahotana tsy manota intsony a satria zay le tenin'Andriamanitra marina hoe aza manota intsony fa tsisy afaka tam'izay fahotana zay mihitsiny a noho ny amin'ny rafim-pivavana na raha nareo io zava-toza mihitsiny farany tia ny fanaporofona fahatelo fa diso mihitsy monoteisma ozy ny tenin'Andriamanitra dia lay velona andiny fahavalambin'ny folo efa maty aho nefa iny velona mandrakizay a sady manana ny fanalidiny fahafatesana sy ny fiainantsika ato amin'ity sohatra hoe efa maty aho io izy io leo tsy pitsika tsara ty sohatra hoe efa maty atao hitan'ny olona rehetrarehetra mihitsy ny ty hoe de ahoana moa zany ty sohatra masina ty kosany fa ianareo milaza fa Andriamanitra ray ihany egala Yahosoa zanany de ahoana nefa ty sohatra efa maty ty ahoana io samy mandinika daotsika rehetrarehetra hoe ahoana ty sohatra hoe efa maty hony izy zay lay voalohany sy ny farany hony efa maty ahoana ny tovizany amin'io Andriamanitra ray satria le Andriamanitra ray koa de izy koa ny voalohany sy ny farany samy voalohany sy ny farany io fa na voalohany sy ny farany iny hoe qualité tovizana même qualité zareo fa reo ny momba anazy zany amare sy ny zanaka re mitovy ADN zany resana olombelona fa ny momba azy samy hafa ny ray lehibe de ny ray kely nay miteraka de nay nateraka tsy mitovy re zany de io ny soatra masina hoe efa maty aho efa maty zany ty zanaka ty le olona io zany efa maty io nefa ny soatra masina re hoe io Andriamanitra ray io a tsy mety maty zany mihitsy novinoviny nke ty reo ampidiritsika any amin'ny fitehirizana any enao jerevantsika am'izay le hoe tsy mety maty io Andriamanitra ray io mba henonareo nke ty tenin'Andriamanitra ty de jereo tsara nke ny hoe aiza moa nitovizany zany sary zany Apokalipsy 3:4 eno tsara arany aty amin'ny andininy fahavalo no vavaka ataotsika milotsika ny vavaka ny tao amin'ny lanitrylanitra Apokalipsy 3:4 amin'nomboka andiny fahavalo ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo amarana antsika anazy ary ny zava-manana nay efatra dia samy nanana elatra eninavy sady feno maso ny tena rehetra manodidina ka hatrao anatiny de ary tsy mitsaratra andro amanala izy manao hoe masina masina ny tompoandriamanitra tsy to lay talosa ankehitriny ary ho avy de mandeha moa zany vavaka sy ny maro samihafa eo de andiny fahafolo de iankohako eo anoloana zay mipetraka eo ambony seza fiandrianina ny loha olona 420 ka hivavaka am'izay velona mandrakizay velona mandrakizay ndray nitatsika eto a fa tsy koa ny efa maty fa hoe velona mandrakizay ahoana indray zany reto fahadalana be nataonyreto monoteisma reto a tena miteniteny foana mihitsy ny tena maro zay le hoe mba mandini daholo Andriamanitra reny nametraka teny hoe za tsy mety maty zany tsy mba olona honisy ka andaingina zanak'olombelona ka anenina ary Andriamanitra eto milaza fa tsy mety maty mihitsy izy a araka nyity sohatra hitatsika eto ty jereo izay amin'izay velona mandrakizay io ivavaka anao inona izy a ivavaka am'izay velona mandrakizay io lay Andriamanitra ray zany zay mipetraka eo ambony seza fiandrianina de velona mandrakizay tsy mety maty ny dikany zany ahoana ty rahatra manao teisma ty fa lazainy fa hoe io zanak'olona ny Andriamanitra ray le zanak'olona sady le zanak'olona an'io Andriamanitra tsy olona Andriamanitra tsy zanak'olona Andriamanitra tsy mety maty nefa le zany efa maty ahoana moa ny ampitovinareo amin'ny Andriamanitra ray io zany no profa tena fivavahana tena démonie mihitsy izy fanoerana ny tenin'Andriamanitra marina nahita zany say tsika hoe tena diso daholo ny vavahany olombelona rehetrarehetra satria
tena tsy mety mihitsiny izy ndaotsika aloha enregistré ty ataotsika tahiry ilaina ny fotoanany rehefa misy zara tokony latsika anazy ho azavaina aminareo foana hoe zao ny famarina ny teny ka eto zany tsika rehefa nandeha nahita zay teny zay nareo de mametraka ny ambasadeur sao hoe rehefa diso zany ny fipetrahany ray sy ny zanaka hoe tsy mety mitovy mihitsy ny reo de diso mihitsy ny milaza fa ny ray ny agalina ny zanaka fampianarana demonia mihitsy zany zay zavatra zay fampianarana demonia mihitsy zay tena tsy izy mihitsy ary raha mihitsy de miteny hoe ny ray ny agala zanaka gala fanahy masina ko ny ray sy ny zanaka raha tsy mitoko va maika ve ny fanahy masina ny tena izy ngetrika de tokony efa tonga saina ary tsy misy fanahy masina ny vavana zanaka tany amin'ny lanitry lanitra tany iny zao lalàna hoe Andriamanitra ihany ny vaovao hitatsika zao zay tany bokony aiza moa la izy tao bokony apokalipsy vakitsika iny ty bokony apokalipsy toko fa 2 andininy fasivy ty apokalipsy toko fa 2 andininy fasivy vakitsika eo amin'narany Josoa apokalipsy 29 de io izy tamiko tandremo aza manao an'izao fa mpanompo namanao ihany eo sady namampaminany rahalanao sy zay mitandrina teny am'ty boky ity Andriamanitra ihany ny vaovao raha Andriamanitra zany ny fanahy masina araka ny teny andreto manao teisma reto hoe io ihany koa ny lasa Andriamanitra ray rehefa avy eo nanino izy nita tao amin'ny lanitra koa tamin'io sary io amin'ny mahinana anazy ndray zany ary raha Andriamanitra io fanahy masina io tokony vavahana teony eo nefa antsika mety ava rehefa nivavaka ny tao amin'ny lanitra amin'ny apokalipsy toko fa efatra de tsy nisy vavaka narefa tany am'zareo mihitsy na ny kely azany sady nefa ny hoe Andriamanitra ny vaovao nonge vaketsika ny apokalipsy toko fa efatra de ao amin'ny andininy fahavalo sy ny fasivy nanahoana ny vavaka nale tato nandeha tato nefa le fanahy masina hita teo leo vaketsika le fanahy masina hita teo zay apokalipsy 4:5 ary nisy elatra azy feo ary kotrokorona nivoaka avy tamin'ny seza fiandrianana io zany ny le hoe ny hery sy ny fahefany dada iavamo zany rehefa tena miseho de tena force zay rehefa tonga anareo ditanareo dolo zany ary nisy jiry fito mirehitra teo anoloana seza fiandrianana de efa nafiton'Andriamanitra le jiry fito ary eo anoloana seza fiandrianana hita mivandravandra be eo ko maninona ny tsy ny vavahana le efa nafiton'Andriamanitra maninona tsy ny vavahana tsy ny vavahana izy satria Andriamanitra ihany ny vavahana zay le lalàna ny vakitsika teo hoe Andriamanitra ny vaovao matoa zany tsy ny vavahana ny fanafiton'Andriamanitra tsy Andriamanitra ne zany io avetsika am'izay ary ny sary eo anatin'ny tableau hoe de nanaonao foana mihitsy nge ny olona tena izy am'izao efitra mitranga rehetrarehetra am'ty tany ty zao nge vaketsika am'izay le sary avetsika am'izay ny sary ny tiako tenenina zany tia avetsika zany le seza fiandrian'Andriamanitra io any seza fiandrian'Andriamanitra io satria fita tany amin'ny lanitry am'izay ty sary hitatsika ty de io dada iava eo ambony seza fiandrianana io zany sarisary izy moa tsy andromo zany fa ziady mampianatra de voatery tsy maintsy manao an'izao ho azonareo ary teo aloana seza fiandrianana de teo le fanafiton'Andriamanitra tahaka ny jiro reo ny fanafiton'Andriamanitra F7 zany F7 fa tsy F16 ao de afanganareo amin'ny zavatra hafany ty ny ray ty ny ray raha ohatra ka Andriamanitra ny fanafiton'Andriamanitra maninona tsy nivavaka teo ny lolo 4 le nivakitsika teo tokony nivavaka teo ny lolo 4 sy ny zava-manana efatra fa nefa tsika nety fa tsy nivavahana ary zareo mazava zany tsy Andriamanitra ivavahana io ce n'est pas Dieu là zany hoe ce ne sont tsy ao anatin'ny klasin'Andriamanitra izy zany Dieu qui ve hitrandeha non barage non ty Andriamanitra ny fanafiton'Andriamanitra fa rehefa hitsangana kosa ny Josoa avy any ity ndray Josoa ty miaraka tamin'ny boky nitazomy teo am-pelantanany de mivavaka taminy am'izay ny teo amin'ny lanitry ny lanitra dia ny vavahana reo Andriamanitra anankiroa mazava-be zao reto no ny vavahana ity dada iava ty no ny vavahana ty zany ny vavahana ray ary iny lehibe de ty zany ny vavahana koa faharoa io taoko fresy maitsomaitso io
io ny faharoa de reo no ny vavahana reo ainzy de reo ny vavahana fa ny fanahy masina tany ataontsika barazy be mihitsy ny hoe non tsy vavahana ny fanahy masina araka ny apokalypsa 4 vo ny vakitsika teo dao vakitsika am'izay izy a lolo ty iny resika sary ty mba hitanareo tsara fa tsy vavahana zany ny fanahy fiton'Andriamanitra rehefa tsika sary mahitsy tsara sy mazava tsara apokalypsa 4 eo de vakitsika amin'ny andininy noko amy andininy fahasivy ty hitantsika teo le sarin'ny fanahy masina zany efa alohana seza fiandianana de eneo gne atrato hoe amin'ny andininy fahavalo no miainga le fivavahan'ny lolo efatra amby roapolo sy ny zava-manana efatra no mandeha voalohany ary ny zava-manana efatra de samy nanana elatra inavy sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny ary tsy mitsahatra andro manala izy manao hoe masina ny tompoandriamanitra tsy to any am'le tsy to zany ny andefasan'le teny a lay talosa ankehitriny ary ho avy zay le fandehanan'le teny a lay tsy to de ahoana izy am'diny fasivy ary raha ny zava-mananaina manome voninahitra sy aja ary fisaorana ho an'le mipetraka eo ambony seza fiandrianana de zay velona mandrakizay vetsika ndray zany sary izy nanomezana le vavako ny teo a de mazava-be fa lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana hitatsika io mihitsy mandeha io le numéro 1 io ny mahazo an'le vavaka io ty ny mahazo an'le vavaka io no asiko maitsomaitso io le nahazo an'le vavaka io fa le fanahy fiton'Andriamanitra io menamena io a tsy nandehanan'le vavaka tsy Andriamanitra izy nidika an'izay satria lalàna am'teny hoe ny Andriamanitra de ivavahana tahaka ny Osao ny ivavahana Andriamanitra izy fa io fanahy fito io tsy nivavahana io ahoana mo izy klasinareo Andriamanitra kalazanareo fa hoe Andriamanitra ray ihany le gala fanahy masina satria hidiny nankety izy zay le hoe tatitra le hoe ao anatin'ny didy folo daholo ny fivavahana tritarisma sy ny monoteisma rehetrarehetra zareo miteny hoe nyray any e galina ny fanahy masina galina ny zanaka fivavahana ny demoni daholo reo mampifotopototra ny eo amin'ny lantilanitra mihitsy ny reo olona reo ary manambany an'le avo indrindra reo fivavahana reo mpanambany an'ny avo indrindra zavaboary noho no klasena tao mitovy aminy sady manambany a manevateva manao tsinitsinina n'le avo indrindra fivavahana mpanambany an'le tena mpamorony reo za tena mitenanareo olombelona zay mandrea miala tao tena fotom-pampianarana avy any amin'ny demoni daholo izy satria tena mampifotopototra an'io Andriamanitra ray mihitsiny zavaboary ny fedy ataonao ekivala aminy azy tena zavatra tsy izy mihitsy zany satria ny sary de hitantsika eo amin'ny lantilanitra moa ko io sary io zao le apokalypsa 5 io a apokalypsa 4-5 sao ty hitantsika eto ty eo sy raha tako mihitsy ty apokalypsa 4 io a 4 io a de ny 5 io sary hitantsika io hoe zao ny sary tao amin'ny apokalypsa 4-5 zao de ahoana moa nefa ianao de mivavaka amin'io fanahy masina io fotsiny zao lazanao fa io ny Andriamanitra misoran'le dadany nefa ny zareo hita tsara tao amin'ny lantilanitra tao amin'ny bokyny ino moa tao amin'ny boky farana ary ekatra amin'ny bokyny apokalypsy efa ny amin'ny lantilanitra io sary io a tsy ndriko tsara efa ny amin'ny lantilanitra no nahitana fa miavaka ny ray miavaka ny zanaka miavaka ny fanahy masina ary ny Andriamanitra ray zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana irery any no nahazo zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana irery any a no nahazo ny vavaka tamin'ny voalohany ary ilay zanaka zay mitsangana eo akaikiny ka mitazona an'le boky indray a nahazo ny vavaka faharoa miavaka tsara mihitsy am'saraka tsara reo fa le fanahy masina teo alohana seza fiandrianana kosana tsy ny andehana ny vavaka mihitsy ny andre mandeazany dao raha vakitsika ray zay teny zay tsy maintsy vakitsika zay teny zay a ho voninahitra dada iavasy oso a ao amin'ny andininy fahafolo am'izay de enkoaka eo alohana zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny lolo efatra amby roapolo zay tena mahazava bien précis mihitsy ny vavaka hoe enkoaka eo anoloana zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny lolo efatra amby roapolo ka ivavaka am'izay velona mandrakizay a de anipiny sady boninahitra eo anoloana seza fiandrianana ka anao hoe eto zany le sary defatsika io izy io le mipetraka eo ambony seza fotsifotsy io nandehanan'le vavaka
fa tsy nandeha tamin'ity jiro menamena eo ambany ity précis tsara mihitsy le vavaka hoe eo amin'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana tany le vavaka iny tao amin'ny lanitra ny lanitra nandeha fa le devoly tetỳ ambony tany miara-miasa amin'ny devoly kosany a ny vavaka tamin'le fanamasina fanafiton'Andriamanitra io nalefa ntaony azy ny vavakany zareo rery ny nanondrana fa nytao amin'ny lanitra ny lanitra nefany a nanao ny sitrapon'Andriamanitra nefa aloha ty Andriamanitra hoe ho ataony sitraponao ety atany tahaka ny eo amin'ny lanitra ny lanitra ny eo amin'ny lanitra ny lanitra tsisy mivavaka tamin'ny fanamasina le olombelona daladala rehetra mivavaka tamin'ny fanamasina tena dala mihitsy zaovakitsika eo zay tenin'Andriamanitra zay mbola vetsika eo le Matio toko fefatra fa loatsika aloha jere ty amin'ny Matio kely hoe ny sitrapon'Andriamanitra ne de tokony atao any aiza misy teo ataony sitraponao ety atany taka neny an-danitra aiza misy anindraka izy zany mba jerevantsika mba jereva io izy teny zay ataony sitraponao amin'le vavaka nampianariny Josoa io hoe ray anay zay ny an-danitra ataony sitraponao ety atany taka neny an-danitra aiza izy nareo koa nerakitsy da ohatry jerevantsika kely ny vavaka nampianariny Josoa hoe mpampianatra hoe ndaso jerevantsika ato zay ny malaky indrindra zay zay mahita tenenao ihany hita ao Matio 6:10 raka izy jerevantsika hony zay zany le izy zay ao ny jerevantsika anazy aso aloha Matio 6:10 Matio toko fahenina Matio toko fahenina andinin'ny folo ho tonga anie ny fanjakanao ataony sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra eo zany tenin'Andriamanitra dia mazava be mihitsy hoe ho ataony sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra ka ny zavatra hita tany an-danitra dia tsisy ny vavaka tamin'ny fanamasina fa le olombelona kely ety an-tany ety koa sany vavaka amin'ny fanamasina izy le olona manao monoteisme sy ny trinitarisme le manao hoe ny ray ihany egalany zany eka egalany fanamasina mba heverinareo moa zany fandikan-dalana mahatsiravina tena zany ange tena hoe tena fanambaniny Andriamanitra mpamorony mihitsy zao raha vaketsika am'izay le apokalipsa teo tena fanambaniny anazy mihitsy hoe izy mpamorona zao no ampitoviana amin'le ny foronony tena aloha tsy teteny betsaka fa ho anareo zay mivavaka am'izany rafy zany miala tao fa tsy izy tsony rehefa teo any amin'ny hery satria fivavahana manambany an'Andriamanitra ka rehefa nanambany an'Andriamanitra no dia voatsipiny any amin'ny hery zay ny valiny fa ny devoly ny mpanambany anazy ianareo koa tia manambany anazy dia milaza avy nareo fa azo haina dia nao be mokondoa no efa miteninareo fa aza mianatra amin'ny be mokondoa fa lalàna foana io apokalipsy 4:10 dia nykoko eo alohana zay mipetraka eo ambony sisa fiandrianana ny olona 420 ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay dia nipy satry-boninahitra alohan'ny sisa fiandrianana ka nao hoe jereo am'izay ke le vavaka rehefa avy ny hoe ho an'ilay mipetraka eo ambony sisa fiandrianana ty vavaka ty tena nianana tary zany le fanafiton'Andriamanitra sy zay atao hoe fanamasina nianana teo satria nareo moko mihevitra hoe hivavahana izy de zay mahatonga namiteny azay fa izy tsy mianana zany zareo fa tsy klasé ho Andriamanitra izy de tsy hivavahana eo fotsiny izy mipetraka eo napetraka dada iava eo anoloana izy zay nytiny de tsy idiranao mombany am'izay fa tsy Andriamanitra hivavahana io zava-boarina amboarina io 1:10 todika eo amin'ny mipetraka eo ambony sisa fiandrianana am'izay tsy misy mihitsy ny fanamasina vavahana hatramin'ny farany ianao tomponay sy Andriamanitra no mendrika andray ny voninahitra sy ny atsary ny hery zay ianao zany hoe tsy nindrina tsara mihitsy fa ianao le mipetraka eo ambony sisa fiandrianana no andefasany an'ity vavaka ity ka raha ohatrany ka ho any an-danitra tokoa ianao dia izay koa no ataonao tsy misy mivavaka amin'ny fanamasina fa direct mivavaka amin'ny dada iavarery ihany fa am'le mahafampianarany demoni zay nataonyreto monoteisme sy ny trinitarisme reto moa dia ny monoteisme moa resantsika zao
dia nanazy ny Andriamanitra ray ihany nataony hoe galona fanahy masina, galona le zanak'Andriamanitra. Ka raha Andriamanitra izy nampitoviana am'ireo, ahoana ny mivavaka tsy nandeha teto tany aminazy? Fa io nge zareo miarahita daholo e, maninona tsy nandeha tany aminy le vavaka azy? Fa raha Andriamanitra izy dia tokony vavahana, ahoana izy tsy nivavahana teto? Ary ty tena efa sara efa any amin'ny lanitra ny lanitra mihitsy. Eo anatrehan'ny olona 420 ny zava-manana efatra, ny anjely rehetrarehetra, hatrany amin'ny Jona raha mbanimbanitan'le sary. Protocole be tao amin'ny lanitra ny lanitra ve naovana dalàna ohatran'izao hoe raha hivavahana ny fanahy masina, ahoana tsy teo izy dia natao? Satria eo anatrehan'ny zava-drehetra mihitsy no miseho le tantara. Fa ny zava-marina tsy nivavahana ny fanahy masina. Noho izany tena miaraka amin'ny devoly daholo nareo izay nivavaka tamin'ny fanahy masina. Miaraka amin'ny démonie nareo no tena izy, miaraka amin'ny devoly nareo no tena izy, miaraka amin'ny satana nareo no tena marina. Mba mieritrereta, satria tena hoe ataony ny sitraponao tahaka ny ety an-tany, tahaka ny eny an-danitra. Ny tao an-danitra tsy izy mivavaka tamin'ny fanahy masina, ahoana nareo mivavaka tamin'ny fanahy masina? Rehetra fiangonana rehetrarehetra izay mivavaka tamin'ny fanahy masina rehetra, ahoana ty nataonareo ty? Nametraka amin'ny fanahy masina ho même klasy amin'Andriamanitra, inona ny ty nataonareo ty? Adalàna mihoapapana mihitsy ny nataonareo. Ny zava-boary anisan'ny kely indrindra noho ny Yahosoa. Yahosoa raha namorona zany fanahy masina zany, ahoana zany nareo no manao an'izao fihetsika zao? Zavatra ny foronon dada Iavasy Yahosoa ny andeha hivavahanareo, fa tena mitapy. Mieritrereta ny tena marina. Dia efa keny hoe ianao ny tomponay sy Andriamanitra no miendrika andray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no sitraponao no nanisy nahary azy. Tena tsisy nidiran'ny fanahy masina mba nivavahana mihitsy, satria tapitra treo ny resaka dada Iavasy Yahosoa, miditra amin'ny resaka Yahosoa amin'izay eo inany. Zatra efa nisy tao amin'ny lanitra ny lanitra mihitsy, efa vita ny famonjena, efa niakatra nakany amin'ny lanitra ny lanitra io zanak'Andriamanitra Yahosoa io. Rehefa jerevana amin'izay ny sary tao amin'ny lanitra ny lanitra, le tao amin'ny andron'ny tompo, zany hoe fanomezam-boninahitra ny Yahosoa moa tsy hovanin'andro io. Fanomezam-boninahitra ny Yahosoa napetraka tamin'ny fomba ofisialy izy fa Andriamanitra hivavahana sy ankofana ary nomena fahefana amin'ny zava-boary rehetrarehetra amin'izay natao ofisialy amin'izay le izy dia izao ny zatra hita tamin'izany fotoana goavana be zany tao amin'ny lanitra ny lanitra mihitsiny, tamin'izao vaninandrontsika izao, satria efa niakatra ny amin'ny lanitra ny lanitra Yahosoa, dia ny zavatra nisy tao amin'izay no hitantsika sy ny vavahana ny fanahy masina. Tsy nanao an'izany tamin'ny fanahy masina ny mponina tao amin'ny lanitra ny lanitra rehetra hoe nivavaka tamin'ny fanahy masina. Non. Fa ty tenenanareo dia tena efa tsisy trony mihitsy ity. Tao amin'ny lanitra ny lanitra tsy misy fanahy, ary ny fanahy fiton'Andriamanitra moa lehibe indrindra amin'ireo fanahy masina andreo. Zay nahatonga azy natokany aloana seza fiandriana dada Iavana. Zava-boary namboariny. Ary ny fanahy dia natao irahana. Ahitantsika tamin'ny irany bokin'ny Jaona toko 7:20 iny hoe irahana ny fanahy masina. Jaona toko 9:20. Zavatra irahana ve dia hivavahana reo? Jaona toko 9:20. Lovaka itsika manoko ny 7 fa tsy tafiditra le izy. Zay. Jaona 16:7, fa izao milaza marina anareo fa mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy miala aho dia tsy ho avy aminareo ny mpanahitra. Fa raha mandeha kosa aho dia irahako aty aminareo izy. Jereo tsara io ny rahana io. Irahako aty aminareo izy io. Irahako aty aminareo izy. Aleonay tsika tsindry-peo tsara mihitsiny ihany ny mampalaky an'ity sary ity, dia hitanareo tsara amin'izay mijery tele rehetrarehetra, satria moa dia efa tele zao no malaza ny fijerevana ity fampianarana ity, na amin'ny internet no amin'ny zavatra hafa zany. Dia efa kio tsara ty, jereo tsara ty. Irahako ny fanahy masina dia ny mpananatra. Zay irahana zany le mpananatra zany.
ka le mpanantra motsindra fa le fanahy masina dikan'izay io le iaraka amin'ny olona le ilatsaka amin'ny olona de ho hita sy ho rezy ka raha ny rana izy zany a rehefa ny rana ny fanahy masina de le mpaniraka lehibe noho izay maniraka ny mpaniraka lehibe noho izay ny raha ka zay no mahatonga ny hoe zatra kely izy zany fanahy masina zany ny fanafetin'Andriamanitra tsy vavahana zany porofony zany le tao amin'ny lantilanty hitantsika tsara fa tsisy nivavaka tamin'ny fanahy masina tena ndray aza ka nieritreretra am'izay zany dikan'izay a rehefa tsy nivavahana fanahy masina de aza mbolanao foana manompo zao aza mbolanao foana tsoy fa ny fahendrena manoro hevitra am'izay zay ady marana anazy a eo ke jerevantsika sary firy ny Andriamanitra hivavahana araka ny fahamarinana io a anankiroa ny Andriamanitra hivavahana araka ny fampianarana Yehosoa le fampianarana tsisy kilema sady salama aza olana fiainana mandrakizay mahatonga anao tsy manota intsony mahatonga n'Andriamanitra hiaraka aminao a dia mafisoko aminao faharoa ny Andriamanitra hivavahana ary hita tao amin'ny lantilanta zany sary zany roa no hita tao ny hivavahana fa tsy hivavahana ny fanahy masina ary eo Andriamanitra anankiroa de ny ray lehibe ny ray kely a ny ray de lehibe a ary le zanaka kosa ny kely satria ilay iray de naniraka ny zanany a no zany a kely le zanana dikazay kely le zanana satria ny rahana zay lehibe dia zay maniraka zay ny lehibe zay ary efa mivakitsika moa izy tao amin'ny tsotra masina teo iny a avetsika vakina mihitsy le hoe zay maniraka no lehibe no zay naniraka anazy araka voalaza amin'ny Jaona 13:16 jerevantsika kely Jaona 13:16 Jaona 13:16 vakitsika tsara ny mpaniraka de lehibe no lay ny rahana kanefa le Yehosoa de niteny foana hoe zany rana io zany a lehibe zany de ny dada Iava Jaona 13:16 lazaiko aminareo marina de marina tokoa ny andefo tsy lehibe noho ny tompony naniraka noho ny maniraka azy ny lehibe zany a dia ny tompony andevo ary ny lehibe zany a de ny maniraka fa tsy niraka fa tsy ny rahana mazavabe zany ka matoa ny fanahy masina ny rana de hatrany am'zay hatrany amin'ny fanafetin'Andriamanitra tsy lehibe zany ary matoa hoe tsy nivavahana tsy Andriamanitra zany fa ny lehibe zany zay naniraka de dada Iava sy Yehosoa reo ny Andriamanitra hivavahana roa misaraka tsara tao amin'ny lanitra io irantsika mahita misany zany avakeo tsara ny Apocalypse 4:5 fa io ny hitanareo ao io de mirary soanareo ny ambassadeur-ny Yehosoa ho tonga soa ty amin'ny lanitra am'izay a hiaraka amin'ny ambassadeur-ny Yehosoa sy ady ho any amin'ny lanitra tsika fa ny olona tsy manota irery any mahazo miditra ao amin'ny lanitra ary zao le fampianarana tsy misy kilema mahatonga anareo tsy manota intsony a ary hoentiko any amin'ny lanitra nareo zay niviko ho anytsika rehetrarehetra andao ho anytsika azo antoko lalana makany zay no mahatonga ny hoe efa misy olona ty Madagasikara 2 isany efa tsy mahay manota intsony efa niala tamin'ny fahotana efa tsy mahay manao ratsintsony mba anjaranareo hafa firenena koa miditra antsehatra ho isan'izay tsy manota intsony a manaraha any Yehosoa izay toriny ziady satria ziady any nampianatra nareo zao fampianarana zao de zay le lalàna hoe izay nampianatra manao batisa rehefa resy lahatra n'izany fampianarana zany ianao andositra ny adeziran'Andriamanitra ty ompitena zay tsy mety mino ny fampianarana io a hodorany Yehosoa am'izay satria mpanota ka rehefa tsy tianao no hodoran'Andriamanitra manaraha ny ziady de zany ny raha ny Yehosoa hitondra nareo any amin'ny Yehosoa hitondra nareo any azo antoko lalana makany 100% satria ozany ten'Andriamanitra hoe aza manota intsony ka ity rafitra ty reo de efa mpanota ny manao an'izany monoteisme zany tsy hoany zany reo nydikan'izay ny trinitarisme ny trinité zany mpanota koa reo tsy hoany reo zany zay rehetra mpiaraka amin'io Andriamanitra trinité sy monoteisme io zany ho any amin'ny elo dao a mandrosiry ianao dikan'izay manoro hevitra anao mandrosiry fa zao ny atao hoe mpanota mpandika lalàna mpanambany an'io Andriamanitra ray io ilay Andriamanitra ray tompony hazavana lehibe no ambanina am'izao sary hoe ny ray any egalany zany egalany fanahy masina fanambanina tsy sotro zany aza tao an'izany tsony ny famarinana tokony arahanao fa manaranao ny teny ziady manompo zao aveto abatisa rehefa resy lahatra de nio tsara ny fampianarana rehetra ao anatin'ny YouTube ao feno fampianarana mihitsy ao ao amin'ny Yehosoa TV aleo sorata aketo mihitsy izy de tsy anareo aleo sorata aketo mihitsy izy apetraka eto le adresy zany entinareo tsara any ataotsika stylo hoe mahafinaritra be ty jerevanareo anatin'ny YouTube ty tsy hita ty hoe ty canal ty hoe Yehosoa
TV zao io jerevanareo a de ny WhatsApp zany a io WhatsApp io kosiny a ho an'zay resy lahatra rehetra de manoratra aty aminay aty a satria direct makaty aminay io plus 261 ho an'zay resy lahatra any ampitan-dranomasina indrindrandrindra 32 32 86 et 663 98 io zany a no andefasinareo WhatsApp a soratako mihitsy ny WhatsApp eo toatsika soratra mangamanga mihitsy ny WhatsApp io WhatsApp voilà manoratra mino reo na mitady ny adresy nareo a ty zany a YouTube ty Osoa TV ty a YouTube ty tande miclipke YouTube fotsiny nareo de tsy ande tadiavo ty hoe ao amin'ny YouTube ty a de mifandray direct amy ziady anareo ty zamony mampianatra nareo ty a mifandray amiko direct nareo amin'io de hitanareo daholo mifampianarana zay tsy azonareo amizay a mbola isy fotoantsika anao émission direct de afaka mametraka fanontaniana amiko daholo nareo ny ampitan-dranomasina any afotsiny ataovy amy teny anglisy na teny frantsay de teny sinoa zay nareo mbola valable eto amitsika eto a de ny teny malagasy moa zany no malagasy rehetra afaka mifandray amiko daholo nareo moa nareo efa resy lahatra ny fampianarana de miantso avy hatrany amin'io telefony io hoe mba anosoratra anarana mibatisa hoe za de ahoana ny tokony ataoko a fa zaho any amy lanitra iaraka aminao a de miaraka amiko zany ianao eo am garantianao 100% makany ianao tsy misy problème mihitsy olana zany hoe inona ny souci non tsy souci sans souci makany amy lanitra ny fantatranao miaraka amiko satria zavy ihany matoy ianao afaka mifahotana raha mitory an'izao fampianarana malala fahotana zao za de tsy olombelona mitovy aminareo ny mampianatra nareo an'ity fa zay ny rahana mbola teo aloha ny azoko tenena aminareo zay ny rahana ny tonga eto aminareo eto a matomba moka zao fampianarana mbola tsy hainareo mbola tsy hitanareo mbola tsy fantatrinareo de areo io fampianarana io ka rehefa resy lahatra nareo any amy lanitra ny lanitra de atsovy za io ny ahitanareo ana ary ao ny fampianarana atony Osoa TV io a io zany a no télévision internationale rahanareo amiko a hijerevanareo ny teny mamonjy anareo zay teny tsy azo angalarina tsy azo angalarana tahaka fa rehefa resy lahatra de manatona ny ziady a atao batisa zay anao va tena tsy me manota intsony fa raha vao tsy zay anao manota foana ianao eto ihany no afaka ianao rehefa manatona le nampianatra anao vo afaka atria le nampianatra ny manao batisa vo raisinao daholo ny atsarana de afaka ianao rinan'zay tena tsy me manota intsony tsy misy devoly afaka manafika anao zany tsy azo ny devoly tafiana zany tsony ianao indray no lasa manafika devoly manomboka eo zany nateo Andriamanitra mahery tompo ny fahefana amy lanitra ny lanitra sy ny tany ety ambany a iaiavano anarany ary Iaosoa le zanany manatona aza matahotra intsony fa tena famonjeny ty le Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakob no miteny hoe Andriamanitra tsy meno ny mpanota noho zany raha ohatra ianao ka te hiaraka aminy tsy maintsy mipetraka amy toerana hoe tsy manota intsony tsy misy fivavahana eto ambony tany mahavita manafak'olona tsy manota intsony noho zany a manatolona ny ziady a fa ziady a de ny rahany Osoa ary ny rahany dada Iava hitory any Osoa ka rehefa manaraka ianao de manao batisa atao amin'ny Osoa de ho lasa mpiaradia amin'ny Osoa de ho tovako any amin'ny Osoa am'izay ianao tsy anota intsony ianao a ho afaka amin'ny fahotany ianao a tena sambatra be ianao zay zany ny teniko a ary etsika maraparanana fotoana de manara-maso foana moa zany ny atsarantsika dia zay ka samia mieritreritra tsara mandinika tsara ny am'izay sariny miko teo zay averiko tsara le adresy de tianareo lereo ty averina tsara ty a raiso tsara aleo soratana sao de misy olona tsy mahay mamaky ndray fa aleo tena atao tsara mihitsy ny tia le numéro ty misy plus a lereo de tsisy plus fa misy plus vo mety ataoko ngeza be de afaka mijery daholo na dadabe a na bebe misy plus 261 32 86 663 98 veko tsara plus 261 32 86 663 98 zay namararantsika ny fotoana de mirahasotsika samy teny Osoa ary ao tsara ny fampianarana
fampianarana anankiroa izy ngamba no hojerevantsika farany a dia misy am'izay ny fandinenareo lalina resy lahatra manatona an'izay ady mandeha fasa message amin'ny WhatsApp mba izao miteny anglisy tsy miteny français raha azo atao fa raha ohatra anao tsy maintsy miteny miteny hafa amin'ny appel dia rehefa azy fa tsy maninona fa hitantsika foana ny atao fa raha mbola azo atao dia atao hoe miteny hafa ihany amin'ny teny anglisy français zay ny azo tenenina dia mirazo antsika samy teny soa ary efa afakytsika misaotra betsaka dada Mahalaiava tena famonjena ny ataonao tena efa miazakazaka ny famonjena satria tonga ny farany kely sisa ny fotoana kely sisa dia ho tanteraka ny zavadrehetra avotiny olona dada Iava reny efa nanaraka ny teninao rehetrarehetra ireny indrindra fa ny any ampitan-dranomasina zay efa nihaino ny fampianarana sy nanaraka ny teny aza atao misy votsitra intsony reny dada Iava Josoa mangataka mihitsy ny ady any fanahy masinao tena hiasa mafy mihitsy hiasa mahery ho amin'ny fisintomana ny saina izy ireny hitodika amin'ny fampianarana mba hitodianao any aminao Yahosoa fa io sisa no antokana hafana mifandray aminao Yahosoa ianao ny tompon'ity teny ity ianao ny tompon'ity fampianarana ity izany raha anao ary tena mampianatra ary miezaka mafy manao ny haiko tsy ho zavatra mba hamonjena ny olona ho valin'ny ranao masina izay nalatsaka ao teo amin'ny azy fijaliana aza atao misy very ny olona izay mandray Yahosoa tena aoka ny fanainao masina tena hanerin'ny sainy ary hanerin'ny fony mba hamonjy ilay fanahy ao anatiny ao mba hovonjena ho any aminao amin'ny alalany ny enony ny fampianarana ary zany mbola angatako aminao aoka ny fanahy masinao ny ampianatra azy ny teny izay nampianarana rehetrarehetra ny fanahy masinao hanory sy hanokatra ny sainy dia izay rehetra voalahatra ho amin'izany na iza dia izay avy any amin'ny lanity ny lanitra rehetrarehetra dada Iava Josoa aoka tena hiasa izay rehetra avy any aminao ho amin'ny famonjenany olona aza vera misy overy izay rehetra efa nahita aza vera misy overy izay efa nandre aza vera misy overy izay rehefa nijery na fantatra ny teny marina anao ataovy ho sainitsainy ny andro aman'alina zany mahatonga na mangataka ny fanahy masina mba ataonao be dia be ny fanahy masina andeha makety andresy lahatra ny olona izay efa voalahatra ho any aminao sy izay rehetra efa nofidinao ihany koa sy izay rehetra efa nantsoinao hitodika ho any aminao azy ady mangataka mihitsy ny mba ho maro ihany anie na dia vitsy ary izy ireo satria tena vitsy mihitsy le ho any aminao manoloana an'le 8 miliara nisan'ny olona eto ambony tany fa tena vitsy le ho any aminao anefa mangataka amin'ireo vitsy ireo ataovy maro ny hafa firenena mba ataovy maro ny hafa firenena Yahosoa ataovy maro ny hafa firenena voninahitra anao dada Mahalaiava ary voninahitra anao Yahosoa amin'ny anaranao Yahosoa anaovana izany fafakaretra halleluia amen dia miratsy ho tsiketra samy teny Yahosoa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka indray dia mahereza foana manaraka amin'ny fampianarana aza diny mihitsiny ny mijery ny fampianarana io manaraka ny foana efa ao anatin'ny YouTube ao ny fampianarana reo ny ampitan-dranomasina jereo ao anatin'ny vidéo ao anatin'ny Yahosoa TV tena jereo ao ary misy teny frantsay teny anglisy ao ary efa misy toromarika omena ny hafa firenena koa hoe mba arao le sita misy sita rahanareo kosany ao ao amin'ny hafa firenena misy sita rahanareo nao ameko kely anaran'le sita aloha ho soratako eto koa dia amin'izay zany hitanareo tsara hoe sy ady amin'ny mihitsy nanoratra ny lisy ka ho jerevako amin'izay ty anaran'le sita na natape fotsiny RTV Yahosoa R io T D V ka ny sita moa tsy majuscule fa minuscule reo zao Yahosoa de .com io ny sita anakaiky jerevanareo RTV Yahosoa.com dia tonga any amin'ny sitinareo dia afaka mijery zavatra be dia be tsara mihitsy ny ao na miteny maro samihafa ary ianareo daholo dia misy sita anakaiky koa ny ao RTV tsy moa izy HF
f io ny anankiray RTV SFF sita daholo io a de ny farany a Yahoshua RTV .com dao zany ny farany fa tsy maninona mety dao fa raha ao anatin'ny tony Android atao zao vao miteny hoe Yahoshua fotsiny a de efa tonga eo nareo tapenareo fotsiny Yahoshua de tany de io ny hitanareo voalohany eo ro sitareo ny hitanareo voalohany a de trany de afaka misafidy amreo nareo a any amin'ny Google zany ny tapenareo nio mitapen'io Yahoshua nareo any amin'ny Google de Google de miseho ny RTV Yahoshua RTV SFF de ny Yahoshua tsy ampy Yahoshua ty ndao le vakidy pitsika kely ty tsitsika kely ato Yaho u io zany ato u ya de H Yahoshua RTV zao Yahoshua RTV zany a no hitanareo de afaka miditsy anareo de mijery fa mita karazana langy anaky telo nareo fa mandeha de afaka mijery misafidy misy fampianaranao de misy direct ihany koa nareo azo jerevanareo afaka mijery an'izay vidéo direct nareo zay avy ety aminay mitondra an'izao fampianarana zao zany fa de miraso nareo ary anaraka an'izay farany de tahinao so daholo ho manaraka andray avy